fotoana vitsy monja ihany ane no noferanao ahy mba ho anjarako filay fitita ao am-ponao hatrizay tsy navelanao ahy mba ho fananako asambarana foi no ny ainako tsy mba nahitako izay naso fa ny faniriko no anilanao kanefa tsy manirina fitinindraminavy any aminao no ny ainako hatrizay nefa taona velanao toy izay fanao no fitinindraminavy any aminao fiainanao vaovaola vizaony anao nefa izaho ve ny atao hoe asambarana Ok, ny irenanantsika zao irankiky ny lohateny fitianindramina tonalité C majeur na A mineur moa zany izy raha tokony hoe satria raha mampalahelo ok C majeur ny accord voaloha A mineur ny fetimbony eo amin'ny intro ok hainao tsara ny feon'ilay gitara C miaraka amina basse na G ohatran'izao zany C fa atao basse na G atao amin'ny sixième corde ok ohatran'izay fitendry anazy rehefa tapitra ny C miaraka amina basse na G F majeur ok ohatran'izao moa fitendry koa fa afaka ataonao bara koa raha tiana Treveo eto E mineur ny accord manaraka fa tendreny indra mandeha aloha le F majeur iny zany ok ohatran'izay ty zao le E mineur ty ok dia asiana an'ity note eto ty première case deuxième corde zany ty C zany ok dia D mineur C majeur hainao tsara le izy dia rehefa eo G miaraka amina basse na B dia afaka asiana an'ity E ty raha tiana na fa tazonina eto zay tianao zay heninao dia rehefa eo G majeur tia G majeur dia rehefa avy eo E mineur miaraka amin'ny basse na G dièse moa nataoko anaran'ilay accord fa ny zavatra ataonao zany ohatran'izay zao nitendrenao le G majeur dia rehefa eo le G tia alefa atao amin'ny G dièse ok zay ny zavatra tendreko zay nihainiko amin'ilay hira ok dia miverina fandroany iny dia rehefa tapitra zay dia makany amin'ny tonony tonony A mineur ny fetim-boany tovitovy le accord ny tonony sy ny intro A mineur C miaraka amina basse na G F dièse ok dia rehefa eo no noferana E mineur dia Y D mineur ok mba ho C majeur mba ho anjarako tapitra ny C majeur G miaraka amina basse na B dia eo indray le mitovy tany amin'ilay
intro eny dia miverina daholo reny accord reny hatrany amin'ny faran'le toniny fa rehefa tapitra ny faran'le toniny mijanona eo amin'ny G no rehefa tapitra zany le G miaraka amina basina be le fananako dia miteny G majeur. Ok, zay. Dia rehefa tapitra zay dia makany amin'ny refrain. Zao prix refrain. Zany le phrase alohan'ny refrain. Dia manomboka F majeur. Fa le F majeur tsy asiana le basy ambany be fa eto ny anaovana azy. Raha mihaino an'le gitara électrique amin'le hira ianao dia zay hiainona ohatran'izay mihitsy izy. Asambarana fohy no ny iainako dia rehefa eo amin'ilay ny iainako E mineur fa tsy tendrena le basy ambany fa tena eto amin'ity 4e corde ty ianao no mitendry ny basy. Zany hoe teto zao le basy taloha eto amin'ny dia rehefa eo midina demi-temps. Zay dia miverina intelo iny. Tsy mba nahitako izay nahasoa. Dia miverina iny dia rehefa marina an'le prix refrain ianao makany amin'ny D mineur amin'izay kanefa D mineur tsy mba nirina G majeur dia eto misy riff iny F dia G F tsy rehefa tsara ny tanàko droite dia rehefa eo maka atao amin'ny 3e case dia mitovy ihany ny paozin'ilay tanana. Corde 2 3 4 eny tendreny. Ok, dia makany amin'ny fiverenana C majeur fitinindramina. Ok, avy any aminao G miaraka amina basina be. Ok, dia rehefa eo A mineur no ny ainako. Dia rehefa eo G majeur atrizay atrizao F majeur. Dia rehefa eo E mineur ny fatona vela nanao. Nao D mineur toy izay fanaonao G majeur. Ok, dia miverina daholo indray reny accord reny. Ok, dia rehefa tapitra zay makany amin'ny tetezana le tetezana misy solo iny dia iny accord anankiroa fotsiny A majeur. Ok, 1 2 3 4 dia rehefa eo F majeur 1 2 3 4 dia miverina iny efatra zay. Eny ary alefa dia mazotoa.